mbola tsy atsika i Madagascar mbola tsy maleo tena zany sika raha ankalaza 26 juin ka ao anatin'izao fahantrana izao ny trano rodaninao nefa ianao mileritreritra hividy feu d'artifice hampandizana ny olona iry anosy fa zahatra tsy mitombona ane zany Michel Ralibera itsika ave moa tsy malala hoe tokony indraindraikitra manoloana ny tsirariny amin'izao fotoana izao ary zay nitsangana Laza Razafiarison hoe raha ohatra ka ity système politique vaovao zay proposena ity no apetraka de miova ny fitantanana firenena fa mipetraka foana ho aty fanontaniana ty hoe ny adala marina ve mora mahazo fitondrana sa ny fitondrana mora malasa adala fa iza moa tsy malala fa manampaizana Hery Rajaonarimampianina Michel Ralibera ary raha zany expert comptable zany fahalalako azy financier ngambisy ny tena marimarina kokoa fahalalako an'izany olona zany manana etika mazava tsara mihitsy amin'ny fanatanterahana ny asany na de transparence fotsiny aza fa izy mivoaka malagasy moa zao malala fa lasa izy nisy communication mazava ve resaka transparence zany resahako misy tonga avy any ivelany izy tsy manao conférence de presse fa misitrika fotsiny ohatra nefa manana zany etika zany zany olona nianatra zany expert comptable zany ohatra zay ao anatin'izany resaka indépendance ahoana moa ny pitsabahany filoham-pirenena ao amin'ny raharahany parlemanta amono afo ohatra na ary amin'ny raharahany ACC resaka fitsarana zavadozany zany ao anatin'ny fitantanana firenena izany mahatonga Laza Razafiarison miteny hoe ry vahoaka malagasy mbola tsy indraindraikitra ve ianao satria malona ny tsirariny misy amin'izao fotoana izao zay tsy ekentsika naovinanaovina ny fandrodanana trano Michel Ralibera tsy ekena naovinanaovina satria namarina na diso ve le olona namarina na diso le olona de niain'olombelona ny zavatra voalohany eto ambonin'ny tany rehefa tsy mametraka zay principe zay mpitondra fanjakana hoe niain'olombelona aloha ny voalohany inona moa ny hitondrany hoe raha faty daholo ny malagasy ilaina mahafiloam-pirenenanao raha mitondra faty ianao tsy ilaina mahafiloam-pirenenanao raha mitondra faty fa raha mitondra olombelona ianao de mitombona amin'ny mahafiloam-pirenenanao ny dikan'izay ataovy zay avelona le olona ao anatin'le firenena fa resaka taratasy ve no androdanao tanin'ny olona androdanao tranony olona nisy olona efa 4 taona mipetraka teo amin'ny toerana io no rodanina fotsiny zao ny tranony fa nga mahafaty ianao koa moa manaraka amin'ireo olona reo hoe mifanaraka amin'ireo olona reo hoe ity tany ity tsy anareo namena teto nareo hatramin'izay fa nga tsy mahanaterany domanialina amin'ny fanjakana ka hoe omena tany le olona ka ino tiako teny sao de le fanjakana mihitsy koa tsy nandrany andraiky ny tao anatin'le rehetrarehetra fa le izy to ohatrany hoe misy ihany ny fifanarahana hoe tony ny vola de ty anampinan'le olona eo nitotrany tsy tonga tany le izy ny fanjakana etsakilany tsy nandrany andraikiny tsy mahana volonté fanjakana io raha ao anatin'ny enim-bolana Michel Ralibera mbola tsy mitsangana ny directeur de cabinet eny niveau ministère rehetra inona ny volonté zany fanjakana zany nampanantena nge Hery Rajaonarimampianina hoe ao anatin'ny 3 volana recrutena mpiasa mpampianatra frama ao anatin'ny 3 volana atao gratuit ny primaire fanabeazana aiza reny fampanantenana reny 3 volana vao nitsangana gouvernemanta enim-bolana tsika zao mbola tsy manomboka ninina ny fanjakana fa mbola mandeha mivezivezy mitondra fanjakana hoe andehory mbola mitady de connaissance ndrainga moa ary raha resaka fambatsim-bola zany no resahana tsy hampanakarena voaka malagasy no vinanoviny zany raha tsy ny richesse nationale na ny re-pirenena no trandrahany mpitondra fanjakana ohatra hoe ny bois de rose zao misy ohatra tratra nday tany efa tsy bois de rose ny anarany bois de rose akoatran'izany ny anaporofotsika mantsy fa mbola mandeha ny bois de rose ty ampirofo ary teo karena anazavantsika fa mbola mandeha bois de rose io aiza ny ahitany sinosy-karana vola anaovana importation eto Madagascar fa raha ny devise eo amin'ny banque centrale de tsy afahana manafatra entana velively raha ny entana tonga eto Madagascar dikan'izay mamoaka entana tsokosoko ny olona any ambadika any de mahazo devise ny tsokosoko aiza hoe le famoahana an'izy amin'le conteneur be misy 4,000 système io Michel Ralibera avaiza le izy nga moa le conteneur reny la tsy eny import ihany misy mibatabatany reny sa mety alefany amin'ny ihany raha mamoaka volamena izy reny volamena tratra teny amin'ny aéroport sy tany import reny zao hoe hitanao hoe nakaiza le izy rehefa avy eo 3 kilao ohatra calculé mividiny volamena 3 kilao de calculé le olona tranodravana trano tary fa mavita trano le olona hoe ty ariny anareo fa ty mba volamena tratra tary de ndao anamboarana trano nareo fa n'olo le tany eo fa fanjakana nge tsy mipetraka ray aman-dreny fa mipetraka ho fahavalo e raisy no fahavalo daholo ny olona manampy anazy rehetrarehetra ary zay ny fahotana mahafaty nitranga tany aloha rehetra tany ingratitude hoe izany tsy malala Laza Razafiarison ampatsivo nanohitra foana ny système nitondrana tao anatin'ny transition fa nisy lesona azy nitsoana ho ato amin'Andriamatora Tsiraka amin'Andriamatora Valma Andriamatora Zafi Albert Andriamatora Rajoelina tsy ratsy daholo vitandreo olona reo fa misy tsara amin'ny ampahany de misy ratsy amin'ny ampahany vokatry le système nefa natonga zany zay mahatonga tsy nitifitra olona
laza olona hatramin'izay fa hoe ravitra io itsika dia mahalala tsara fa misy problèmena système mety efa nitenena hoe lalam-panorenana ray manontolo io ao anatin'izany statut de l'opposition resantsika rehefa avy eo tsisy mandeha amin'loany io lalàna rehetrarehetra io zany mahatonga ny conflit rehetrarehetra io anendry prime ministre aveo hoe ianao dia dikevitra hoe article 54 hoe maparasa ny PMP ny tokony anendry ngamba ianao zao malala hoe izy nanendry prime ministre andonge ho anao exemple itsika code de la route zany a azo interprétena miaraka zany zay sy ny technicien noely a dia samy mitondra tomobile zay fa samy manana interprétation ny code de la route dia accident manao hoana moa mety hitrangeny amin'ny arabe raha ohatra ka azonao interprétena ny lalàna code de la route iny ely miteny hoe tokony miakavia zao za miteny hoe tokony miakavanana ka tsy fantona zay mirahalahy lalàna tsy tokony azo interprétena roatra an'izay le statut de l'opposition am'izao fotoana zao interpréten'ny olona statut de l'opposition io a dia azakaky ianao raha miparitaka mpanohitra fefa système daholo io rehetrarehetra io zany mahatonga Laza Razafiarison tsy nilatsaka ho président ny opposition fa nareo avitra ho an'ny firenena ao anatiny ny avitra ho an'ny firenena mazava ho azy antoko ary toana Laza Razafiarison ny idéologie zay nirahana tamin'ny avitra ho an'ny firenena hatramin'izay Laza Razafiarison koa nefa mahatsapa fa ny fomba fanaovana politika teto hatramin'izay a dia mila hovaina amintsika miteny zao Laza Razafiarison a dia nafantatra hoe nanao échec ny échoué na tsy naomby tao anatin'ny fifidianana ile moment de passer le fanion fotoana zao a ampitana fanefa satria raha zany avitra amin'ny firenena zany ange be dia be manam-paizana ao anatin'izany tsy mantoka an'izany fa tsara zany antoko zany Michel Ralibera ary tsy olona fahatany akory namorona zany ary tena bien conçu zany avitra amin'ny firenena zany fa zany akory tsy midika hoe ny ahafantaran'ny avitra amin'ny firenena dia Laza Razafiarison ialako zay fanamarian'izay satria tsy mety ny eritreretina hoe soratana any gazety hoe avitra ho an'ny firenena dia Laza Razafiarison tsy ananky ny avitra amin'ny firenena efatra any amboloana zay nametraka hoe tsy han'ny mpamorona ny antoko ka ho tazomina hoe aniza indray ty dia anaraka Laza Razafiarison zay foana ny zavanisy tranga teto amin'ny firenena ahoana ny tena ialantsika amin'izany anova io tsika fa manova zany dia ahoana raha anova ianao zany dia za mahatsiaro fa za zany a tsy naomby tao anatin'le élection amiko zany fa endrena ny passé fanion hoe ino ny faneva ny avitra ny firenena misy manampaizana be dia be ao fa ny idéologie saka ny kopé koa zany hoe ny tena koa dia mpanohitra foana manohana ny idéologie ny avitra ny firenena fa tsy midika akory zany hoe Laza Razafiarison dia tsy maintsy hoe avitra ny firenena satria misy olona be dia be ao tokony hipotra ao eny fa ohatrany somary manaitra kely maheno anao amin'ny teny an'izany hoe tsy nilatsaka taria fa nampita n'le faneva ny dikan'izany hoe io sehatra le fanoherana amin'izao fotoana izao io ve le tena fanoherana hatrany ambolohany zay dia niteny hoe anohitra ngamba tsy hitako zay mahadiso ny Laza Razafiarison manohana ny idéologie ny avitra ny firenena hoe anohitra foana izahay hoy izy ny avitra ny firenena fa io ve le nikendrenareo io zavatra mitranga ankehitriny eo le statut de l'opposition any misy problème zany hoe raha nikendren'ny Laza Razafiarison sy ny avitra ny firenena dia tokony ny efa nipetraka ny opposition tany alohan'ny session parlementaire satria ny lalàna dia mametraka fa ny président de l'opposition no manomboka ny session parlementaire ny andray fitenenana voalohany efa misasaka ny session parlementaire mbola tsy mandray fitenenana ny président de l'opposition ataonao inona moa zany fanoherana amin'izany tsy mitombona tsony nge zany le izy fa le lalàna efa potike manazava ministère ny intérieur hoe rovina ny afahana mametraka le taratasy dia misy opposition nanara-dalàna zay kosa aloha tsara mariana nanara-dalàna ny avitra ny firenena sy ireo le miaraka aminy hoe aterina le taratasy zay vao midéclaré hoe ifidy le président opposition fa le mpanohitra tsy andany ray a tsy nanatitra taratasy mihitsy ry zareo na iray azy zany hoe tsy nanara-dalàna mihitsiny izy fa milaza tena ihany koa ho mpanohitra dia aleo voaka malagasy fotsiny tsara ho izy amin'ny manara-dalàna fa ny Laza Razafiarison zava mahita fa narahanao ny lalàna na tsy rahanao ny lalàna dia en conflit foana io système hoa problème io zany hoe nizaniza zany lalana andehana amin'ny mpanohitra dia fantatra fa ny mpitondra fanjakana eto tsy mahazaka démocratie vokatra le ingratitude anana mpitondra fanjakana satria za mahafantatra Michel Ralibera fa fahendrena kely fotsiny takina amin'ny président de la république dia mivahy problème ohatra azony ataony mampiantso an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina Andriamatoa Ravalomanana Andriamatoa Ratsiraka Andriamatoa Zavelbera zany hoe miverina amin'le mouvance efatra tany aloha ihany zany tsy miverina mouvance tsy miverina mouvance fa izy no filoham-pirenena fa ny problème aneo a mipetraka eo amin'ny place ny adversaire an'ireo olona reo izy Andriamatoa Rajaonarimampianina ange hoa efa lany efa filoham-pirenena ary ny arahaba azy ny tenako na dia tsy ara-dalàna azy ny fomba nalany anazy fa rahantsika malala ange hoa fa remplaçant ho amin'ny présidentsika
de disqualifié ny premier ministre atsika teto ambon'ny tany mbonisanyzany a teto Madagascar zany hoe le olona remplaçant ary en plus n'izay a olona nahazo carton rouge nanolotra remplaçant goavy mondial zao de manolotra carton rouge andriamato Jules Tiana sy andriamato Cool Rosier de nanolotra remplaçant ty solontenanay de niakatra le remplaçant le carton rouge a de maty mibolina de nioraka amin'ny vahoaka tahoana fa zay ny démocratie 50% et plus fa tahoana fa zay le système tsisy nina azo tsika atao io maty daholo io lalàna rehetrarehetra io a Michel Ralibera ary zay mahatonga antsika amiteny hoe tsy misy vahaolana afa-tsy ny miditra ao anatina consensus hoe apetrao a le filan-kevitry ny olon-kendry de apetrao ny fampiavana-pirenena de alefaso a ny tena hoe fiarahana mametraka convention nationale ivoahana amin'ny lalàna vaovao satria ny lalàna mipetraka eto a tsy lalàna avy amin'ny vahoaka normalement raha ohatra ka système politique anankiray de ny organisation sociale na ny fiarahamonina no manolotra ny régime politique ifanaraka aminy fa mety ho azo tanterahana tokoa ve zany a tena hoe fahendreny miankina amin'ny fahendren'ny filohampirenena tokoa ve zany andriamato Laza Razafiarison sa mety miankina amin'ny baiko men'ny sehatra iraisam-pirenena hoe rupture avec le passé sisa volonté politique hoe izy ny tianao ny zanakao sa ny any ivelany ray aman-dreny ny filoham-pirenena raha manana volonté politique izy amin'ny mahaolana dia mametraka convention nationale tsy afaka miditra zany international Madagascar ho an'ny Malagasy ary zay ny antsoa Laza Razafiarison fandraisana andraikitra amin'izao fotoana zao hoe ny vahoaka Malagasy raisina andraikitra ao lehilahy ianao mandraisa andraikitra vehivavy ianao mandraisa andraikitra ka inona le andraikitra ho raisina ary zao hoe mila manana conscience ny vahoaka Malagasy amin'le miverenantsika tany aloha tany a Michel Ralibera hoe conscience collective fa tsy rovatena iombonana fa io a tsy mety zany le fanoherana vahoaka zany mila manohitra raisiny vahoaka ny andraikitra hoe andao toerina io tsy rariny io fa ahoana fo manoherany azy ny mpanao politika koa mbola tsoina satria ny lapany vahoaka moa aiza tsy eny ndalambe sa aiza le lapany eny amin'ny anteny miaram-pirenena fa tsisy zavatra azotsika ho antenaina afa-tsy député vitsivitsy tsy izy rehetra akory fa misy azo raisina ihany hoe efa nyteny zay hoe solombavam-bahoaka inana ho any akamaroany ahoana moa ny etretanao an'izany Michel Ralibera ao andrano mandeha ny fifidianana de lany andrema Ramatoa Kristina Razanamahasoa za tsy poro anandre Ramatoa Kristina Razanamahasoa fa lojika politika atao mahitsy be zany le izy tsy ataoko politika akory fa lojika n'olombelona fotsiny lany Ramatoa Kristina Razanamahasoa sy ny bureau permanent andro any afaka ray volana mandeha ny fifidianana 100% lany andriamato Zamaky Sarakoto mamonjy ahoana moa ny etretanao an'izany fa inona ny ao ambadika zany rehetra zany vono afo de vono zany ny afo mandrapalany République de malety fe zay tianao resans mazava zany Michel Ralibera fa tsy anova zavatra ny fitondrana ka rehefa tsy anova ary izy inona moa zany malapan'ny démocratie eny anivon'ny parlemanta fa za manentana ny député rehetra aza le premier ministre koa reny avana motion de censure fa tonga de adressé ho an'ny président de la république amin'ny message iny zany motion d'empêchement ataovy zay fomba iadressena anazy direct amin'ny message fa iza moa nanendra le premier ministre andriamato filoham-pirenena ngeny nanendra ny premier ministre de le premier ministre manao le PGE plan de mise en œuvre le PGE de plan de mise en œuvre infondé tsy mitombona daholo ny rehetrarehetra ao anatiny aianao ny hitako croissance économique 7% ao anatin'ny semestre ray anatin'ny 6 mois taiza mbola nisan'izany raha ataotsika hoe tsy niaratra daholo ny gasy d'accord raha fa tena tsy mahay ny gasy fa nazanona zany aza vitana hoe 500 000 emploi ao anatin'ny roa taona zao ny France sika tao anatin'ny 17 taona 170 000 emploi créé tampotampoka eo nao hita 500 000 emploi ao anatin'ny roa taona ianao nefa tsy mikitika secteur primaire ny économinao basé amin'ny secteur tertiaire aiza moa ny atafavoanao zany Michel Ralibera ny secteur primaire tsy kitianao ny fananatany tsy vahanao vao i problème fananatany io alefasy le projet na étanol hoe asaivo ambolo fary ny tatsa de va i problème délestage ny jirama io nge azo atao angofo mahazo asa daholo ny tatsa rehetra raha mamboly fary manerana Madagascar tampony orombe tampoketsa atsimo tsinanana varatra tsinana ray manontolo feno fary daholo de avadika carburant io miala ny importation carburant tsika raha vao miala ny importation carburant tingilana ny balance commerciale miakatra ny taux d'essence tsika miakatra ny valeur amin'ny volantsika mitombo ny exportation tsika miena ny importation tsika amin'izay fotoana zay mitombo ny recette ny fiscale malgasy miakatra ny recette fiscale akaro ny karaha mampiasa panjakana miakatra ny karaha mampiasa panjakana miakatra ny pouvoir d'achat tafakatra ny pouvoir d'achat miodina ny investissement ainsi de suite mety ho araky ny fanjakana avokoa ve zany zavatra resahana andriamato Laza Razafiarison zany sa ahoana ny fomba tsy finiavana fa le mpitondra fanjakana aneo andriamatora valomanana ao tamin'ny androny
raha anao niakatra teo amin'ny fitondrana dia nampanatsony fotsiny zao ny teknisiana banque mondiale efa mba ataony tianako fitotaona avinareo atya dia anamboary plan fa za mila maika atavavoana zao firenena zao dia nivory ny teknisiana dia namoaka plan dia nahazo vola andre matomarika rahavalomanana na zay ataontsika eo re nisy didijadona tsy nety nataony tamin'izany andro zany everina zany fa tsy navita fianarana ambony andre matomarika rahavalomanana tamin'ny androny ity olona ty nefa olona navita fianarana ambony ary tokony hanana etika amin'izany fampiasana teknisiana zany dia gaga venao raha ohatra ka hiteny aho hoe tsy malala ny tokony ataona filoam-pirenena zany fa atao inona fotsiny sao izy vao mamoaka baiko hoe ndany anareo any ministera manao plan ao anatin'ny 6 mois après 6 mois dia tambatra indray ny ministera ao anatin'ny 12 mois zany après 12 mois zay vao validen'ny banque mondiale sy ny bailleur de fonds rehetra hoe après 1 an ve Michel Ralibera any zany tsika vao eritreritra hita vola iza ny vahoaka andreny zany mandreny zany ianao Laza Razafiarison nga moa tsy efa hoe azakazaka tony fa matsimbola andre mato Laza Razafiarison dana makany amin'ny banque mondiale ianao raha misy an'izany fa inona ny olana tsy hahatongavan'le vola ny fahanjakana any ivelany tsy adala zany hoe fait d'annonce fotsiny nataony ve sa marina ny tenin'andriamatoa Radanoara Julien professeur Radanoara Julien hoe la diplomatie c'est l'art de mentir izy nge tsy teny mandainga zany mandainga izy mandainga fotsiny zao ny bailleur de fonds dia rebirebeny amin'ny fivoriana tsy roa ianao fa nga moa tsy efa fantatra hoe zavatra nitranga tao anatin'le fivoriana omaly fa nany ao anatin'ny ministera aza mifanipaka daholo le super ministre sy le prime ministre ary efa nitenena fa aza atao an'io système régime politika io fa iady ao amin'ny prime ministre sy ny filoam-pirenena tsy hoatsy manomboka angely izy zao iady indray zany prime ministre sy ny filoam-pirenena amin'ny alalan'ny fametrana hoe ty misy mpanjakana miainga avatsy amin'ny présidence sy ny andraikitra raisy kanefa ty ndray subordonné ndray supérieur zany chef organigramme maneo samy manao zay saimpanta amin'ny ministre am'izao fotoana zao directeur de cabinet eo mbola tsy voatendratra amintsika miteny zao anao ina zany reo ministre reo akoatran'izay karama meo papana andraisany reo ministre reo anao ino reo ministre reo tsy anao ninina nge zany le gouvernement dia anao motion de censure reo député za mangataka anareo azy misadressé any prime ministre tsony fa ina rehefa manahirana mijery an'le hoe prime ministre misadressé miresaka avoaka malagasy dia amin'ny alalan'ny fa mo voaresaka tokoa misy zany motion de censure za teny amin'ny anteny mera-pirenena ay le izy kay karazana totandroka fotsiny fantatrao zany fa tsy ho tafavoaka raha mbola le député 100% ny fidèle ny anteny mera-pirenena am'izao mbola midomine ao anatin'io fa izy ireo moa tena mbola midomine tokoa sa apetrakitsika amin'ny fanontaniana fa na oelana oaingana dia iady ihany ny ao anatin'ny gouvernement io dia anao an'le motion de censure fa ela loatra zany fa aleo atsika iroso amin'ny refondation fa zay ny hevitra itovizany laza amin'ny avitra amin'ny firenena andaotsika anao refondation dia andao apetraka le système politique vaovao hovaina ny ravitra économique hovaina ny ravitra politique ary apetraka ny ravitra ara-sosialy afaka mibaiko ny régime politique fa tsy eketsika tsony le régime politique mandeha ho azy amin'izao satria lalàna tsy nekeny vahoaka ny eo io maninona moa andriamatoa Rajaonarimampianina androany miano fianianana manoloanana lampandrenana ianao ve mafantatra mandraka androany iza ny nanolotra ny prime ministre iza mazava be nge zany anatin'ny any constitution Michel Ralibera raha ny constitution zaho tsy mapara fa mapara mazava be eo mapara manolotra prime ministre na olona mpamaky teny fara zay tsy mahay mamaky teny aza de tsy mila zany hoe nandika lalàna zany nandika lalàna nanitsaka lalam-pandrenana zay nanaova amin'ny fianiana ny filoam-pirenena kinona indray zany fa tsy mitovy amin'ny filoam-pirenena rehetra tany aloha indray aleoko ara tsy nanao fianianana hoe ohatra ny tamin'ny tetezamita fa tetezamita tokoa ve moa nanohana anazy teo dia aveo izy miteny hoe lavaka rehetra nangadiny tetezamita zao mbola totofana izy nge nitazona angady tao zany au moins zany fantany le lavaka ho totofana aloha raha ohatra ka tena nangady tokoa ny tetezamita en plus n'izay ministre finance izy tamin'ny androny tady dio tsara fa nandeha ny sempama CSS ny SMM paramédicaux médecin ny pénitencier gendarmerie nitaky daholo re olona rehetrarehetra dia nifampanantenana dia hoe miara gouvernement vaovao fram tonga le gouvernement vaovao isaoran'Andriamanitra fa izy ministre finance mihitsy ny lany inona ny zavatra nataony aiza le mpampianatra firamanam-panantenana eo recrutena olona ny teniteny foana nge zany izy ta anatin'ny propagande mazava zay dia fampanantenana nataony amin'ny mapara secret mba fantatro ty fampanantenana nataony amin'ny mapara ny fiaraha-miasa ao anatin'le 4e république ny mapara zay nanome volana azy ara moa ny vadiany ianao vahoaka malagasy naka t-shirt indray ve ny tsy hovadiany lojika tsotro ty Michel Ralibera ny mapara zay nanome volana azy aza ho an'ny vadiany maika fa ianao vahoaka malagasy tsy namena ariary anazy fa ianao indray nomena t-shirt dia nomena vola
dia inona ny lojika eo arahana amin'izany azakaky ianao fa ivadika aminao filoam-pirenena dia ivadika aminao gouvernemanta aka ohatra anankiray misy efa ve zany sa mbola ho avy efa mandeha le izy fa enim-bolana nge zao tsisy zava-bita ohatran'izany ohatra nanangana ny ASVM ny filoam-pirenena verina indray ny tia mahafahasalamana tia mafanabeazana ary dia ministra ao anatin'ny gouvernemanta Andriamatoa Rajaonarimampianina daholo ny membre ny ASVM amin'izao fotoana zavadozany izany inona zany nanaovana ny tolona tamin'ny 2009 Andriamatoa Rajaonarisy lalàna mandrarana izany tokoa Andriamatoa Laza Razafiarison voafetra tompoko tsy azo politiciens ny administration tsy azo atao zany fa tsisy texte mazava milaza an'izany mazava zay le système mazava zay le rafitra fa na zany naty zany a question d'éthique ho azy satria expert comptable izy question d'éthique fotsiny indépendance ao anatin'izany expert comptable zany mahafantatra an'izany de par de leur formation na ny formation azony zany de tokony hatsapan'izany izy hoe tsy mety ny fitsabahako amin'ny antoko politika fa Andriamatoa Rajoelina aza zay ny lesona azoko tsoahana amin'ny président ny transition tsy nitsabaka tao anatin'ny TGV izy tsy mbola hitako izy nitarika fivorian'ny TGV ary tsy nahita mivadiny tao fa ity ny vadin'ny filoam-pirenena mihitsiny no miakatra any amin'ny ASVM dia mba jereo amin'izany iny faharoa lesona azoko tsoahana président Rajoelina zay no natokana nanteny hoe azo atao tsara ke mipasser fagnon tsy misy ady président Rajoelina nge tsy nisy raha mandrika dia nilany teo amin'ny pouvoir farafaratsiny au moins ozy ny positiviste tiako tenenina zany hoe Andriamatoa Rajaonarimampianina dia mikipo fotsiny zao manoloana ny fampanantenana rehetra nataony ka ny tao anatiny ary ny vadiany dia mieritreritra avy anao vahoaka malagasy fa tena fianapahakeviny manokana tokoa ve ho azy izy sa mety hoe niainga avy amin'ny fipetranapetraka ny sehatra iraisam-pirenena communauté internationale Michel Ralibera raha ataontsika hoe nanao fanekena fa fanekena ny tanjona eto satria zay nitovizako tamin'ny Avotra amin'ny firenena hoe miorina fifanekena fa raha zany nanao fanekena na ataoko hoe tamin'ny malagasy tsotra azy hoe tsy saraka tsika dia tazomiko izay tian'izay fa tsy hoe rehefa nahita ny akanga tsara soratra dia nariko ny akota matrano dia nahita ny bailleur de fonds hoe nampilendalenda hoe io fa ho avy ny vola dia narina daholo ny ekipa rehetrarehetra nanohana n'Andriamatoa Rajaonarimampianina tsy azo ekena zany Michel Ralibera fa anisan'ny nanitikitika ao ianao ny teny hoe izy ty resaka diplomasia resaka lainga fotsiny amin'ny fampanantenana sy ny sisa zany hoe mety inona ny tena takin'ireo mpamatsy vola vao tena ho avy le vola ny takin'ny mpamatsy vola dia stabilité politique tsy mbola mahita stabilité ry fantany io tsy stabilité zany io système io fantatry ny international ny faiblesse ny système atsika eto ary zay no hidirana eto ary raha tiatsika eo mafy système io dia tsika mila manao convention nationale rehefa mafy zay convention nationale zay fa tsy équilibrage ethnique ho any ataonao anaty gouvernemanta technicianna avy eo dia équilibrage ethnique no calculenao azy zany manahirana atsika tao anatin'ny nomination gouvernemanta zany hoe fiaviana ny tena hoe aviaizy ty akoatran'izay resaka mitoko nametrahana condition daholo ny gouvernemanta hoe ianao tsy maintsy manangana ASVM any amin'ny toerana misy ianao tsy maintsy manangana ASVM any toerana dao fa hitantsika hoe zany Michel Ralibera na marina na diso ho hitantsika hoe mission ndray gouvernemanta reo fa amin'izay fotoan'izay izy hery vaovao any Madagascar ve hery vaovao any Madagascar ve ny fanamafisana ny antoko amiko zany hery vaovao any mpitondra fa tsy hery vaovao ho any Madagascar raha hery vaovao any Madagascar efa teo ihany zany efa nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana zany hoe tia mafanabeazana tia mafahasalamana ka vaovao ve zany ao amintsika hery vaovao atsika ve no fanangahana tia ASVM fahasalamana ASVM fanabeazana hery vaovao ve zany za mino fa tsy hery vaovao zany Michel Ralibera fa ona fijeriny Laza Razafiarison sy ny Avotra ho an'ny firenena tokoa ve fa tena mety tsy mitovitovy tsony ny dikan'izay fandrenesa misy oatra nuance foana mantsy saina tsefatsefany teny tsia hafa mihitsy mantsy zao fomba fanionao hevitra zao mihoatra le fanoherana zay tsara ty approche systémique ny angatsika Michel Ralibera io ny arahako tamin'ny Avotra ho an'ny firenena dia nametraka izay hoe ity ny linina hitondrana ny mbola zay ihany koa no ety ny Avotra ho an'ny firenena ry amin'ilay vondrom-panohatra re parti politique io Michel Ralibera tsy anjara Laza Razafiarison rery no mamaritra ny linina hitondrana ny Avotra ho an'ny firenena fa iombonana eo arovako ny hevitry ny Avotra ho an'ny firenena satria fantatro fa marina fa mila toerana io fanjakana io d'accord amin'izay fa kosa ny hoe Laza Razafiarison dia anany Avotra ho an'ny firenena za tsy manaiky an'izay dikan'izay
za manome lalana malalaka ary mitsodrano ho an'izay rehetra mahana hevitra tsara ho anatin'ny avitra ny firenena satria principe démocratique ho zany hoe rehefa hitanao fa tsy naomby ianao tamin'ny fitantanana ny toko ary anatin'izany Laza Razafiarison tsy mahamenatra nge manaiky ny tsy mety Michel Ralibera gamo mahafaty zany tsy mahafaty ny teny ny zatra tsy nety teo matoa tsy tavavoaky iny tolona iny de sao de misy kapabla noho iza kokoa any kapabla kokoa noho izany de afaka mitantana an'izany fa za manaraka foana Laza Razafiarison nge tsy manaratsy ny avitra ny firenena tiako l'idéologie de tiako le principe hoe tsy han'ny mpanorona akory ny antoko de noho izany tsy han'ny Laza Razafiarison ny avitra ny firenena fa raha miteny ny avitra ny firenena libre amin'ny parti politique azy fa kosa Laza Razafiarison tsy niady no président ny opposition zay ndray de marina satria mazava ho azy fa analyse politique personnelle ny anahy eto amin'le approche systémique netreretintsika de hoe mahita za fa sarotra efa misy conflit le statut de l'opposition raha vo zavatra misy conflit amin'ny approche systémique Michel Ralibera de aza manao zavatra ianao raha tsy zavatra tena sura fa tsy azo tsapatsapaina le izy ndalo tsapaina makato de rehefa tsy mety ato de makato de rehefa tsy mety ato de makato zany hoe nitoetsaina hitondrako ny faneho-kevitra de mametraka hoe rehefa sura fa ity ny lalana zay avo miditra ny zany mbola fanontaniana mipetraka hoe oeken'ny fanjakana ve le président de l'opposition tendren'ny mpanohitra ray zay azo zareo ihany ny anendry azy tokoa zay hoe tsy misy lalàna nge Michel Ralibera manendry lizy tsy misy décret d'application nge le loi mandraka androany tsy misy daholo zany rehetrarehetra zany infondé zany zavatra rehetra atao raha vao mikofoka ny opposition zany hoe mety mbola voafihan'ny fanjakana ny fanoherana zay le problème zay zany hoe aza de anohitra foana ka ina nefa mampiazakazaka ny vondro mifanohitra sady nde andefa hoe alainay le toerana lalàna tsy maintsy taterahana vola ve zany io sa non lalàna tsy maintsy taterahana le satria ny intérieur no miteny hoe ny anareo ianareo ve tena nisy nanety tokoa tsy maintsy taterahanareo ty zavatra ty raha mieritreritra no avy le firenena Michel Ralibera de tsy andro mihitsy an'le délai na le décret d'application hoe hatramin'ny vina fara fametrahana taratasy ho amin'ny fanoherana de ina moa zany ny dikan'le andehanana manohatra nefa ka zany ny fihefaranao infondé le izy misy problème na lalàna ho io fa conviction sisa mitondra an'le olona rehetrarehetra omenao tsiny ve izy de anohatra inona raha zany zao ka rehefa miteny fotsiny izy hoe mpanohitra de fa ampy aloha zay fa fantatra fa tsy mety le mpitondra fanjakana de aninona nefa zany ka aninona tokoa moa zao Laza Razafiarison na zange na ry zareo nantsy ao anatiny na ny taritina Ramatola Latina Rovolomana zay milaza fanohitra de aninona tokoa moa zao izy système daholo nge zany na mpitondra fanjakana ny ministère ny intérieur de aninona moa izy décret d'application tsy avokany de aninona tokoa moa tsika io nge le système tsy afaka manao ninina zany na ny mpanohitra na mpitondra ny rehetrarehetra satria io le système bloqué tanteraka zany tsika zao bloqué ny situation zay mahatokana amiteny hoe makany amin'ny fandraisana andraikitra satria faty olona ny hoe Michel Ralibera ny any atsimo any amanjato ny olona maty any de mbola hianahana ve tsika hiandro hoe ory fanjakanao mba jereo zareo any atsimo any fa nga tsisy filoham-pirenena eto alatra tsy alatra ny isanandro isanandro vakitrano isanandro isanandro aiza sy aiza manerana Madagascar aleko ndray teteza mita nge tsisy famatsim-bola tsisy reconnaissance fa au moins na va izy hoe ity zany nisy problème vitsivitsy de mba nahainy namono afo raha samby amono afo ihany na hay namono afo izy de mba sady rese tany am'le vahoaka izy raha namono afo fa ity nge raha sady rese amono afo de any am'le mpanao politique izy mamono afo ya efa dila vitanantsika andriamato Laza Razafiarison fanontaniana farany zany ty apetrako aminao ty hoe inona marina moa zany no aviny ty firenena ty raha pijina ny zavatra mety hitrangy eto raha manao famakafakany ianao tanteraka le teny Michel Ralibera nitezeranao mafy tam'izay hoe anao ady atrano tsika miady atrano any atsimo tsy sanatry mandatsa fa ady atrano io raha ohatra ka mbola tsy teny ianao fa ady atrano io de tsy fantatra zay amaritatsika ny any atsimo tsy hoe tesitra ane za fa mety hoe te hiaro fotsiny mba tsy te hanao an'le hoe mafimafy any anatin'ny sain'ny olona zany ady atrano zany mba tsy tonga any anatin'ny sainy raha milaza ny zavatra marina Michel Ralibera zay fitraikany any anatin'ny sain'ny olona d'accord fa kosa rehefa mba miteny ny olona anankiray de aleo manadiady aloha hoe inona ny mety ampitombona na tsy ampitombona zany resaka zany fa mitombona angely izy zao efa niteny aho hoe anohitra fa tsy anova système andria Hery Rajaonarimampianina nanova tokoa ve izy zao io nge izy fa tsy manova ny dikan'izay zany efa tanteraka le ady atrano ary ny zava-doza toizo raha ho toizanareo fandravana trano fa tsy ho zaka voaka Malagasy io de hitroatra izy
fa za manentana mpitona fanjakana tsy anampitsofina tapitra koa ny fahareta mivoaka malagasy maromarina kokoa satria mbola n'izay fotsiny iverinao fa inona moa tsy fampanantenana atao tao anatin'ny propagandy de mbola iverina indray ve tsika tany amin'le didijadona tany amin'ny 2002 makaty iverina amin'izany ve tsika Michel Ralibera de anaiky an'izany raha nohitra ihany aleo dieny zao de manohitra toy zay efa mangady lavaka 1 kilometatra izy a zay anao va hanoditra an'iny indray rehefa avy eo de ametsiny ireo hoe ny mpitondra teo aloha nangady lavaka fa mbola manoditra an'iny aloha fa za manentana voaka malagasy vahoaka tompona andraikitra rassemblement des citoyens responsables zay ny tokony hipetraka eto amin'ity firenena ity hoe ndao raisiny andraikitra voaka malagasy a ovaina andrafitra averina any fokon'olona ny fitenenana atsangana ny filan-kevitra ambon'olo-kendry manendr'olona ireo a ary eo manao an'ireo fondation a miaraka amin'ny zay olona hitarika izany a miaramila ianao raiso andraikitra zandary ianao raisony andraikitra aza asiana lonolony a aza jerena ny lasa ndao jerena ny hoavy a satria variana miady atrano eto tsika variana mifammetsiny fa samy manatsiny daholo tsika rehetrarehetra Laza Razafiarison koa anatin'izany a mankasitraka anao Michel Ralibera nandray anaty eto amin'ny plateau radio Antsiva mandra-piona tompoko